Ny tenin'Andriamanitra dia voazahatoetra avokoa. Ampinga ho an'izay mialoka aminy izy. Aza manampy ny teny ny fandrao anariny ianao ka ho hita fa mpandainga. Ohabolana toko 13, ny 5-5. Ireo famakinana rehetra ao amin'ny tenin'Andriamanitra dia tokony handresy lahatra antsika tsirairay avy. Ary ny tanjon'ny Baiboly dia tsy inona fa tokana ihany ny ahafahantsika manatratra sy mahazo antoka ny famonjena ny fiainana mandrakizay. Izay no antony nanoratana ny tenin'Andriamanitra. Izay no antony nanoratana ny Baiboly. Ilay tenin'Andriamanitra izay omena antsika voasedra nandritra ny taonjato maro mifandimby. Mila mikolokolo fahazarana, mianatra tsara ny tenin'Andriamanitra isika, ary mila mikolokolo fahazarana mampiasa saina eo amin'ny fandiniana ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fivavahana. Mandinika ny tenin'Andriamanitra, mampiasa ny saina, tsara ihany ny manamarika fa ny azontsika atao dia ny mandalina ny tenin'Andriamanitra, manazava ny tenin'Andriamanitra, fa tsy azontsika atao ny manampy na ny manala, indrindra ny manova ny tenin'Andriamanitra. Ny hevitra rehetra avy amin'ny tantaran'ny faminaniana, ny lesona rehetra izay nomeny Jesosy Kristy antsika eo amin'ny fiainana dia tokony hodiniana tsara tsirairay mba tsy misy hadino mihitsy ka izao ary. Manery antsika ny Baiboly, mampivelatra ary mandranitra ny saintsika ny fanaovana an'izany. Tsy maintsy ampiasaintsika ny saina eo amin'ny fandiniana ny tenin'Andriamanitra. Raha tsy izany dia mihosa sy lasa malemy, ary ny loza indrindra eo amin'ny akamoana sy ny fahalainana mandinika ny tenin'Andriamanitra dia hitarika antsika ho any amin'ny fiemorana, ary nefa rany dia ho lasa malemy finoana. Noho izany, tsy maintsy manatratra fenitra ambony eo amin'ny fandiniana ny tenin'Andriamanitra ny mpanompon'i Kristy rehetra. Manabe antsika ny tenin'Andriamanitra. Itsika izay kristianina, zanak'Andriamanitra, ary tokony fikitra amin'ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra. Ny Baiboly, tenin'Andriamanitra, dia mirakitra fahamarinana tokana. Fahamarinana izay manadio ny fanahy, manadio ny saina, manadio ny eritreritra, ary izy io ny Baiboly, ny tenin'Andriamanitra, no boky tsara indrindra ho fikolokoloana ny lafiny ara-tsaina, ny kolokolo ny saina. Ary amin'ny fisainana feno fahatsorana sy feno fahamendrena no tokony andiniantsika ny tenin'Andriamanitra. Ilain'ny tanora, ilain'ny ankizy, ilain'ny olon-dehibe mianatra isan'andro amin'izany tombontsoa lehibe ary reny-tsarobidy izay omen'Andriamanitra antsika amin'ny alalan'ny teniny izany. Ro hevitra androany ary dia manao hoe manatanjaka ny saina ny tenin'Andriamanitra. Ianaro, vakio, dinio ary hiaino sy ampianaro ny tenin'Andriamanitra, fa reny-tsarobidy ho antsika. Andeha hivavaka isika. Misaotra anao tompo tsara satria mampahafantatra, mamerimberina, mampiatsiahy, eny mamantsika mihitsy ao an-tsainay fa zava-dehibe ny mianatra ny teninao. Ambony noho ny fahaizana rehetra, noho ny fahalalana rehetra, anolokolo ny saina ho amin'ny fiainana tsara, ho amin'ny fomba tsara, ary ho amin'ny tanjona tsara ny teninao. Ampio izahay, omeo hery mba hianarana an'izany teninao izany isan'andro, amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo. Amen.